Inona ary ty? Inona ary ty? Inona ary ty? Tantara iray miseho nosoratan'ny Ady Vololona. Ho velomin'ny Saoly, Lozy Ravelisoa miaraka amin'ny Nofy, Slof José ary Zomagnerivo. Mandray feo Ando, mandrindra ara-teknika Onja, manatotosa Slof José. Voia ho ary Belina. Diraingana. Belina. Efa manala voia ho. Toetrantony. Mamy lava tsy misy ilana azy. Iza mamo. Zandray. Tsisy mamo zany eto raha gativa ba sotrosotro fotsiny Ny sotrosotro fotsiny kanefa ety molony efa mivadim-potsiny ny alcool. Vadim-potsy amin'ny ahoana ary masonareo rehefa misy fahavazana ka tsy mahita tsara tsorika mangala-potsy oatra masona trotro voiety. Melato eo ka aza misavosavoka fa alako ny fofotokanareo. Isoba mamitoka-bavan'olona kosa ary tony. Melao a? Vomafinareo raha zany. Tsy mahazinona akory dia vita. Ny an'ny olona nefa tsy tafiditra tsara mihitsy raha vao tsy ampidozy. Tena fa tsy mifatotovana mihitsy ngenareo zany iry lazy. Marina ray tena ray. Izay hoanina aza ve rangaty tsy misy tokotany mihitsy ato an-trano. Nareo anefa manam-bola hividianana toaka foana isan'andro. Mba jereo ange reto ankizy reto e. Fa marina ny ankizy. So zanona mampalahelo ery. Ny sakafo tapa-kibo isan'andro vaky. Tsy mahazo aina noho ny tsy fahampiana. Ny fitafiana izany moa dia tena tsy zarizary. Ny fianarana tsy mandeha amin'izay laoniny intsony. Zay le mahavoatry Melinina inona? Tsy mba mahita afa-tsola leo fiainana. Atao mampivady-poso mampiferina daholo io rehetra io. Fa materiteritra salaminao angahany dia inimikipy eo anatrehan'ny fahasahirana nefa miatra amin'ny akalana salama izao. Ho avy izao ny krismasy ny taom-baovao koa etsy an-daniny. Ka dia hojerena fotsiny izany ireo ankizy ireo. Ka zay mihitsy le fahavoazana goavana mahavoa Melinina. Tatatata ohatra ny akorodorovotra fotsiny. Mba mivavaka ihany nefa isaka ny lahatra fa totra ny rano tetehanda-mosiny gana fotsiny. Le inony tizy le fampianarana menanareo tany am-piangonana. Volaza ny tenin'ny soratra masina mihitsy anefa hoe aza manany ampitso. Takamba olom-baniny ery ty ianao. Ore vagaza iveryreo fa olona tsy vanina. Mba matahotra azy atahorarao koa zo lehilahy zao azafady. Tia mivavaka ihany keo saingy tsy tia siosio. Tsy mba afaka atao tsaiky mihitsy le vavaka nampianarin'ny tompo anao hoe meo anay ihany io ny anina sahazanay. Io mba ataony mbavaka tena tiako satria tena ataoko mangatso azy mihitsy zao dia manko tsy tafiditra le hoe tokako isan'andro. Tena demony velona ity. Maninona indray? Tony tokoa angamba n'le antsoina hoe demony hita vatana. Vavakavoka vazivaziana. Iza lazainao fa vazivazy? Efa kaiky toa ka mafarany ka. Petsaka mpisandoka sy mipisoloky salamy tony. Ny farany? Ny farany inona? Ny farandro ka tokony ho farany inona indray? Zany dia tsy mba matahotra izay farandro. Ny androko rery sa ny androtsika mianakavy rery eo farany. Samy lasa daolina kely na lehibe na ratsy na tsara na lahy na vavy naditra na tanora. Na mahina na matavy satria tsisy mahazo mijanona ety. Sa kosa raha Melinina mananteny ny janona ery reto amin'ity tany ity. Raha endry ianao ry laza dia ny fanahinao vonjena. Tsy marina. Fa iza loza sakafo fandiniako azy zany. Eo ambony latabatra io.
Olay. Veny tiry velina. Tsisy vetikanina azo raisina fa tao. Rano be amin'ny de. Zany tena hoe rano be midadasika misafosafatra any ambavavilany. Io no misy rehefa tsinany ianao dia avelao eo. Tsisy azo any ny tiry melinina marina. Mba hoe sotrosotrona nga. Rokina mandeha vazo zany izy ty ka zay sisa tsy lany ana sara tongotrako. Marina mafy raha mba rainandro amin'ity. Malazolazo ohatran'ny olona voan'ny tazo amin'ny valy zany androany e. Fa maninona? Nga ite. Fa hoana e? Misy olana nga? Olana ve? Io ndray aloha dia misy foana mandrapatapitry ny andro e. Tambisatra trany amin'ny farahatoko. Mampikoritsana ny zanakato do. Fa ho dina tsy hita fotsiny. Raha reny kosa nefa mitody dia tsy maintsy ho tratra ny krizy mafy any ny tenanay. Ny olona nefa zao manantena sady miandrandra mafy mba ho tratra ny krismasy. Nareo kosa zany dia efa... Atra ty io. Saingy rehefa sendra ny taolam-be tsy mitapaka sy ny tsy azo anao raha nanao inona e. Fa misy inona nefa e? Oka fotsiny rery valy e. Raha tsy mahita vahaolana ainga na aloha zao dia tsela dia ho lasa any amin'ny varotsy mifody. Inona ary zany zavatra lazainareo zany? Ka vary tapakapoka angamba raha angatiny narotsaky ny anabavinareo alina fa tena tonga ho ady ny lozany nahita an'izay nahita lizina voivoin'ny rano be tao ambilany. Dia tena tsy azoko mihitsy ange izay tianareo olazaina rahalazy. Fa hoana? Loza noho izinareo raha vao nahita ny vary na voivoin'ny rano be tao ambilany. Dia lozan'iza? Lozan-dranabavy? Nareo toany koa olona mba efa mpanao azy ihany kanefa tsy ny zavatra teraka raha angaty ilay tokakola nahita le rano be gatsy raha no everiko fa mba haroana koa no mikobakobana sy ny kitabo atao anaty vilany kanjo inona ny teo dia hoy ny eritreritra hoe ao zany ny atiny ny tratra mariny ny vody akoho sy ny sisa nanantena ny kefikefina mihitsy akanjo inona. Fa hono aloha e. Fa nametraka vola hividianana koa sa efa nividy mihitsy nareo ka manantena ny kefitrefiny zato rahalaza. Ohatry ka vola misy ahoana finareo zany koa toatra manatsafotra mipakafo raha angatiko. Fantatrareo ihany ny toerana misy ny tenanay zao. Tsy mbola miasa azo ny anabavinareo no ohatrany hoe mba fitaratra aloha zao. Tsy ela kosa nefa dia mba amiraperatra amin'ny fiainan'ny bandy. Dia azadino ny akama rehefa tonga any amin'ny fanjakanareo nareo e. Ohatray ny havana indray tsy adino ka mba misy kely ve alohany aloha ialana vazony e. Zanga manam-bola? Mba zavazava ho any ranga any aposy rehetra any e. Dia tsy mba misy kokakoka ny tavela ve any e. Ka mandraso e. Ka ty zao ny atiako vola 20. Ohatray. Ka ty azo inona ranga ty e. Mampangididiny tendako fotsiny ty. Anga kosa dia ho anareo rery. Za zany dia mba hoana? Tsy valala ray fanapahana hoy ny fitenenany e. Za kosa aloha dia tsy misotro raha vao kely dia efa miteny azy zay. Sady tsy misotro an'ireny toka gaiky fisotronareo reny koa. Nareo zany koa tohatra mitady ho be revoka nefa kely volako. 20 ny volanareo ka dia manantena inona nefany? Fa hono ara laza. Maninona moa raha makao amin'ilay sipa fankalanareo re? Ao amin'ny sariliana ve? Izy indrindra. Nareo mantsy to mahazo aminy na toka na sigara na tsaky na ninona dia to ohatran'ny mandeha daholo. Io angara angaty manome maimai-poana zany e. Fa hoana? Misy tambiny zany? Mihetsiketsika koa raha lazo tony a. Tsy an'ilay resaka. Tena tsy any mihitsy ny fipetraky ny resaka. Fa hoana e? Hafa mihitsy ny fanarahanay na azoko an'izay nolaiko tao amin'ny taloha reny. Na izany naty zany trosa tahaka ny trosa fanaon'ny olona rehetra no ataonareo raha laza. Dia tsy amme ve izy na dia izany fifanarahanareo taloha zany ihany aza? Asa?
Tsapao ihany aloha rangaha ty fahaza manao mangidy tsy andramana zany e. Sorira kely fotsiny de efa sava sa ô. Tena kely vonoko raha Fredy. Fa ahoana e? Vao mahatazana fotsiny ny kala Sarlina dia efa mifetoka ohatry ny tanalala eo paraky. Sy eritreritra reo zany e. Izy aza tao hitako mitsikitsiky ery mijery a. Nareo zany mampitsikitsiky azy fa tsy za. Inona koa nefa mono misakana nareo tsy hiresaka aminy. Ka zanga fatany e. Nareo mba efa zatra miresaka aminy. Ka raha zao fijery ny azy zao Manino? marina tsy be ny alamaina. Sady jereo reto soratra mameno ny tsenana. Ty zao misy hoe tsy manao trosan'io. Fomba fiady daholo reny e. Nareo olona efa mifankazatra tsara ve de ataony an'izany? Dia ty koa zao misy hoe ny trosa tsy lasa fa vola miasa. Efa miteny anareo aho fa fomba fiady daholo zany. Ato mbola milazany hoe fivanana tsy tiako rava tsy hanaovako trosa aminao. De rehefa tsy te hiresaka aminy koa nareo tsy milaza fa Tsy hoe tsy te hiresaka aminy akory fa zao e. Nanontentako koa zange zany mba efa mila ho vaky mihitsy. Zany ariko. Fa maninona nefa aloha raha nareo no miteny fa tsy finaritra mampiresaka fotsiny. Ka efa hoe tsy fantany ho aza. Tsapatsapa vodina koa ty raha Fredy ka rehefa tsy atody ve tsy ho fantatrareo ihany. De raha namahita eo ihany rehefa tsy atody. Anao nareo irery rehefa tsy atody. Za ve tadiavinareo iosina sa hita amin'ny maiziny indrotra ny tainona tsy etsin-davabary. Ora laza. Miandry izay lazainareo fotsiny angely esipa e. Kanefa atao ilozanareo be kabary eo fotsiny. Ay ve manao Madame Sarline. Manahoana raha laza e? Inona natao? Mba mekely hanina e. Mba mekely hanina aloha madame fa rehefa mananina. Inona ary ty lazainy laza? Mazava amiko ka. Mba mila lava-tenda ray aho aza madama. Dia labira koa fa ateriko eto ny volanao. Trosa ve? Tena tsy misy hevitra. Aza mba atao an'izany moro madama fa tsika samitsika ihany moa ka tsika ve dia tsy fampatoky e. Laza ve tsy mahay mamaky teny e? Aza atao an'izany re ry madama fa tsy andamy volanao ange akory e. Na dia izay niarahantsika hatramin'izay kosa ve dia ataoko fa mazava aminao ny teny voalaza rehetra. Raha toka tsy ampy dia mbola ampiako hoe tsy manao trosa na dia aminao aza. Mba omeo izay azo ny ary ty. Ohatrinona? Vola 20 azo inona? Zay sahaza azy na dia faripodiny tavoahangy aza. Na fofony aza tsy voavidy ny volanao. Ary lasa mandeha any fa manelingelina. Tsy misy anaovako ny asako. Rehefa nandinga sy ny heritreritra aho zary milina dia ohatran'ny tapa-kevitra fa amidiko ilay tany eny Andafiavaratra. Fa nahoana ary laza? Mafy loatra ty fahasairana any amin'izady amintsika. Ny krismasy ny fety ny faran'ny taona koa ty mimanagaika dia tsy mba hetsika ve tsika fa etonaka fotsiny eto e. Laza, io tany eo Andafiavaratra io ange sisa ny antavela tamin'ny lovana velan'indray aman-dreninao anao e. Dia amidindray ve? Ka atao ahoana nefa e? Tsy vidiny antsika ny varotra anova. Mampalahelo ange na mieritreritra ny ankizy pitrapitra rehefa mahita ny ankizy mitovy amin'ny faly avanja rehefa tonga ny fety. So dia mba hanana tsy ny amin'ny razana ary laza. Razana ve? Ie. Raha mahita amin'ny masom-panahy dia angoraka sitomany mahita amin'ny fahasairana antsika eto miatra amin'ny akalan'izao. Ory dia ory mihitsy ange ny foko ry malala mahita an'se efa mizotrozatra ery mikarama manasa lamba. Tsy zakako mahita an'izany antsika misakafo mampivoatra isan'andro. Raha mahita tokoa aloha ny masom-panahy ny razana dia hitomany e. Hita ho ako. Raha mahatadidy tsara mantsy ianao dia tsapa fa ny vidin'ny lovanao rehetra namidy hatramin'izay dia lany kepokepohana fotsiny. Tsy mba nanangona na dia zavatra ray monja sa fa dia natao kepo-kadala
ohatran'ny zavatra nangalarina. Taiza koa ny nisy an'izany fa ary melinina tony koa bela zao. Fitafy izany e. Tahaka ny tsy fantatrareo koa ny fahasarotan'ny fiainana ankehitriny. Iza nefa tsy mahafantatra fa sarotra ny fiainana ankehitriny. Tsy ianao rery ange ny sahirana e. Fiza koa? Saingy ny olona mitsapahany farany, mitsinjo ny vody andro merika fa tsy manao tondraka ny manan-jara. Mivoana ny resaka ary melinina. Ataovy ao an-tsainao tsara anefa fa matoa mahafoy fanana gode mba navotana ny fahavoazana efa mianjady hatrin'ela. Raha mba tanteraka moa izany teninao izany ka aninona. Ny ahiko a dia ho lanilany foana amin'ny sitrapo adala toy izay efa nitrangatra amin'izay ny vola. Lanilany foana amin'ny ahoana ary. Dia ilaza ve ianao fa tsy nilanilaniana foana tamin'izao karazana dalana tsy fampiseho masoandro rehetra izao ny vidin'ny tany lovanao? Ny vidin'ny tany rehetra mihitsy. Satria mantsy tanteraka dolo ny sitraponao rehetra dia hainao ery manilika andrihitra ho aty amiko rery a. Fa nahazo inona tamin'ireny vola vidin'ny taninao ireny moa? Mba lazao kely hoe ny olona tany ivelan'ny tokantranontsika nomenao fahafapo isan'andro. Ka tsy vola izany ireny nomenanao isan'andro ireny e? Sa tsisy farany tony fa na mivoaka na miditra mitsakotsako foana. Mahita izay mamy tsara ny mofo gasy atsika mahate-hinana foana ny mofo baolina taroa tahaka etsy sy ny tahaka roa e. Mbola milaza ny mofo tapitsatroka misy lango vary. Raha tsy be sitrapo tahaka an'izany tony ohatr'izay mba efa natsangana kabone. dia tsy mba menatra akory ve vavanareo laza milaza fa mofo gasy sy mofo baolina ary mofo tapitsatroka mba nividinareo ho atan'ny vola amina tapitrisa. Ka raha tsy namihanga misy mividy anao na dia silaka mofo gasy iray aza. Ary atao inona fotsiny koa nefa tany io a? Be nahoana fotsiny. Nanjary tany fanaovan'ny olona etsin-dalana sy fanaovana maloto. Ka rehefa dala tompo dia tsy maintsy izay nefa rany. Raha mba hahendry sady misena nefa ianao a dia miasa ny tany. Raha eo ny mamboly tokony hahazo vokatra tsara. Inona koa ny vokatra ho azo amin'io izay tany sady maina ny karakaina io? Amidy izy dia ampiasaina ny vola. Zay ihany ny fanafodiny. Nakaizy valy? Tsy ao. Tsy ao? Fa lasaiza? Aiza nefa ny alalako an'izany e. Izy ngara mandeha mba milaza fa dia lasa dia lasa. Dia ahoana koa izany? Inona ny dikan'izany? Izany no izy ka ataoko ahoana ary. Ary neveriko fa dia niaraka ange nareo e. Za azo omaly na hita azy faranko. Maly? Tsy niresaka firy-kory izay tamin'izay satria nilaza fa maika izy. Maika ho aiza? Ary maika anao inona hono? Za ve moa lala izay mamaika azy ihany fa dia izay no lazainy e. Ny tao an-tsaiko fotsiny dia hoe maika hikarakara ny tany amidy angamba izy. Izany hoe efa kalazay ny laza izany fa hivarotra tany. Ohatra iza ny tsy mahafantatra an'izany eto an-tanàna ary melinina. Dia tsy manaiky izy izany raha tsy tanteraka ny sitrapo adalany. Nareo nga mitsivalana amin'izany eviny izany ka? Io tany mbola tadiaviny amidy io ange sisa ary Fred no ansisa tavela tamin'ny lovan'ny laza e. Ka inona ary mahosahosa anareo e? Anareo nga ny lany. Izany ve mba toetsainareo ry Fred a? Sao dia adinonareo ara fa olona miteraka ange laza e. Tokony mieritreritra an'izay hafaran'ireo zanan'ireo izy fa tsy ho faly sy finaritra anao an'izay mahafinaritra azy fotsiny. Fiainana mandalo tia kosa very melinina dia tsy mba hanao an'izay mahafinaritra azy izy a. Izay miaraka amin'ny ambolambo tokoa dia ambolambo. Raha olon-kendry sy manam-panahy ianao namany laza io a dia mba hafahafa kokoa ny fitondran-tenany. Toa amiko indray nareo tia ny manasa vany kanefa mivadinareo manao ny ataony aniko. Ka raha izany toetsainareo izany ange ry Fred ny dinihana dia mahazava be fa nareo mihitsy ny mamevahana ny laza hivary lavo e. Nareo no mitarika azy isotro toka sainao ny tsy fanao. Fa zazakely anga izy iny ka naiko tarihako amin'izay zavatra tsy tiany. Ny tokony ho izy ry Fred dia nao no mba mananatra azy tsy hisotro a. Mampatsiahy azy koa fa olona manana didy izy, manana tokantrano, manambady aman-janaka, ka tsy tokony hivoatra dala sala amin'ireny fanaonareo reny. Ka nareo koa ange be tabataba e. Tsy misy farany fa na mety na tsy mety ataon'ny olona tsy maintsy mahita olona izay na foana. Tsy eo amin'ny toerana misy mantsy ianao io ka mahay miteny sady miseho endry a. Mandreraka koa izany resakareo izany. Resaka hafa vera nga no niresahana kanefa mitatra sala amin'ny sima amin'ny sioka. Lasa aloka.
Zany ny ianareo rehefa tenenina dia manao fialany jiosy mandreraka anareo izay lazaina aminareo. Raha tsy izany dia mivazavaza sady manangana ady. Ohatrany tsy fantatrareo fa io tokatoko io ihany ange ny antony nanariany avany any laza e. Mahafaly sady mahafapo anareo angamba izahay. Avy taizy valy zany? Avy nitady anareo tany an-tranonareo tany za io. Zany be? Ary hitanareo tao nga raha matory? Ao mihitsy ny ianareo. Nanao sermonina tao dia nilako pa. Inona indray zany nolazainy tao? Sy efa fantatrareo ihany e. Didrangilo. Maly tsy mova atao vola kakafotra. Matofoka sady makaleo e. Tahaka zany rehefa manambady ringaty tsy maintsy miaritra ny vavandry zareo. Raha tsy inona izy tiako. Zany ihany aloha ny any mbola tsy nidirako lalina amin'izany resaka fanambadiana izany e. La vie en rose ihany zao mba tadiaviko isan'andro. Hatra ty zany rangaty Dray oka kosa aloha zava fa tsy mitovy mihitsy sika. Nareo be adidy sady be andraikitra satria sady manambady ny mananjanaka. Tsy afaka makaiza fa mitaiza e. Ka aza mitomany randrana ny tsy manendrika ny tena. Ndrivy rangaty tsy mifidy olona. Rehefa mahazo tadiaviny dia samy sambatsambatra dia samy mahita lanitra fahafito. Fa raha reny toka fisotrona reny kosa aloha dia tsy ahitana ny lanitra fahafito mihitsy e. Fa ahoana? Makarary andoha fotsiny reny. Aza mba be lapaly eo rangaty a. Inona fotsiny mampitangazotra anareo manaraka amin'izay alehako raha tsy toka? To tsy mahavidy akory angenareo na dia toka gaigy lazainareo reny raha fa fisotroko e. Aza mba be resaka eo. Dia reny ny zava-misy raha laza dia manao ny tsy fanao a. Ny fisotroko a. Reny toka mihaja haute qualité reny hoy ny vazaha. Madikambo. Tsy maty ambava na dia hita fefa mifika ny atsoromaina izao aza. Manao anay ho tsinitsinina mihitsy ianareo izany e. Ndray androany anefa dia mbola ho hitanareo ny tena rafredy aminy. Resaka ka atao. Firy taona nahafantarako anareo to tsy mbola hitako ihany izay tena mahay anareo. Tsy hitako izay ilana anareo e. Moramora ny vava raha lasa. Inona indray? Ny fiainana ngeka tsy azo irehariana e. Tsy fantatra mihitsy izay avoaka ny ampitso. Ny ampitso zany tsy mbola fantatra izay ho fandehany e. Tahaka ny sotro be azo aloha zao no fahitako anareo. Tonga tsy mahafaly, lasa tsy mampalahelo. Ahoana indray hoe zany voavoan'ny rahalahy zany? Mbo alefa koa le tankery an-tafivaratra ka sao dia mahasoa anareo e. Fa ahoana indray e? Tany be nahoana tsisy ilana azy, volena tsy mamokatra, andrenany trano toatra ny toeran'ny kodaota. Izy aloha dia izay e. Marina tsisy matoto ao an-trano ao raha eo no milingilingy manorina. Toerana mihitsy zany ka. Ka iza ny tadiavinao hidikizo amin'io? Izy nge azonao anorenana e. Ina re? Ohatra hoe anorenana ferme. Tsy ho tapitry ny mpangalatra raha eny ny opy. Tsy miditra amin'izany aza atao an'izany kosa rery madama. Dray, fa nga izy ity varotra likaka ifanerena. Tsy dia hoe maneranao ange akory e. Fiangaviana no nataoko aminao satria porotram-bola amin'izao fotoana izao. Mba te hifaly tahaky ny olon-drehetra ny tena nefa rehefa andro fety. Na poritra amam-bola azy ianao tsy afaka nasorona ny tena kosa e. Mba ataovy re izay mety. Ianao nge sisa mba fanantenako e. Izavy ny olona efa nilazanao hividiny tany e. Maromaro ihany olona tsy mahay manisy zaiko. Kanefa tsy misy nandraikitra. Ka tsy manam-bola tsy inona ny olona. Le tany keo tsy tsarako. Ny vola mihitsy aloha ny tena olana e. Nisy efa saika naka azy le saingy ny fomba andoavan'ny volany tsy naharaikitra azoko io. Eny e. Ho hitako. Saika vo mafy azy zany. Etsika indriry Charline sao miova hevitra tapika eto ty. Ary to mitendrery madame Charline. Sa efa ampiresahany? Ampiresahany izy? Asa reko.
zao fiainan'izao ngery madama ka efa mampitenindrery kanefa moa toa tsy andairan'izany ny olona sala aminareo zao raha tsy hoe mihinana manginginao anga rasiko tany io hanorenako trano atao fivarotana ho vadiny ty efa eto ty fa mody tsy mare very madama fa tsy te izary dia mihinan-drereo zay vidiny ragaty tsy misakana ny olona tsy vidy zavatra rehefa tiany antony hafa mihitsy ny tsy vidianan'ny olona ny taninao za aloha say zay zavatra kely indray mba havigniko ve dia tsy hosahanao meny sarotra kanina kory madamo Sarlinina izany sarotra kanina hoana ka ianao ve mihinan-drerika rehefa mba hangatahana dia mody adaly vanga moa vita amin'ny fangatahana fotsiny ty fiainany ty raha mba te hanana ianao te hitovy amin'olona dia mesa siroka koa aloha andefa saotra hatramin'ny mangataka voatemaina eto resaka tany amidy nge natondianao ry laza tohatra ny makafanahy fotsiny anefa ianao zany tsy zany fa ohatry ny varim-barina ianao ka horaisinao ve totsaka mampisalasala be ihany le toerana omeko anao mora ngely izy ohatrinona moa zany raha laza le izy raha etsy ka raha tsy tany nangalarina ko tany be io tsy vitanao ve izy io hitako io ny fahafantarako ny toeran'ilay tany mihitsy ny mampisalasala fa maninona tany tsy azo atao ahoany amin'ny ahoany io ko novidiako miala mandray zany lary laza androaniko to ohatrany mampalahelo akoho ty laza ohatrinona marina nefa ny tena antefasanao azy io tsy maninona fa etaonao 5 tapitrisy 5 tapitrisy filerangaty inga vonitazoka rena isy antonina kosa zay ry madama marina ngeza be nge ho io tany io ka nangeza aza nany atsasan'izay aza tsy sahako ay zany dia ho atsasany kosa zany 5 tapitrisy zany aza nge dia tena tsy vidiny akory zay ny sahako raha tapa-kevitra anao dia miverena lanto inandray reto lozalazoa fasila ze tozidozy sasakala vola rozy fa totombitana manao inona loatra re nareo ry laza sy firetiny dia manala baraka vatana sala amin'io inona baraka vatana amin'inona sy so dia mba tsy rariny zao ry zareo zareo iza ozy zalazay zany valy zareo azy tsy misary zareo tsy avaratra zay izy ro miaraka be sa hoanaonareo tiao ty izy ay totareko piararalaza diso lalana le dinika nareo koa tsy nampelipelika oatra rapitrondroko kasy lavoditsiraiky zany ty zany efa nidona kely ray zao fa to tsy mahita vera efatra ho aza zany ohatra mahita vera efatra samy tazona vera ray avy zao tsika telo mitsambo dia aniza ray azafady olona idiradoza sala aminareo anga sa verinona dia hiaraka isotro aminareo mamilava tsy misy farany fisan'andro zao midoroka foana tsy misy doroka sy mamilava zany kosa raha ty fa aza dia mbo farala baraka hita fa zany ny marina mbola mamaly any tony mba azavanina zay mahita anay doroka sy mamilava isan'andro zany nareo ny raha tsy vintana ka ny olona no paina tsy vanina aza mitatasykela be aloha se kely fa manimba revy ao moa se riba bizo kely bizo mela tany fa zany tontolona ty bizo moa na ny fofombavany tony aza mila afaty tampoka miala any keo raha zany fa manalokaloka oatra ny razana tsy tatony nareo ny lasa mandeha any amin'izay alehanareo any tsy ilaiko mihitsy mijana ato an-trano ato manimba ny toetsain'ny ankizy nareo sy dora laza de fa to ohatra tsy olay atao aminareo zao ndao vito toka dia avy eo raha milezareo fa misy firitavangy zany izy zany
toazary efatra tampoka kanefa roa fotsiny ny atika teo. Roy antika. Andao tsika mitsamo aloha. Teto tavaky iray entinareo dia indray mba entiko. Ody ade tsy wabo. Ody ade tsy wabo. Mpabaraka mihitsy amin'ny toetrany laza sy firedirety ka. Jereo ange reto izy fampisakambana dia samy milanja tavoahangy dia mihira. Mierika sady mimety daholo izay mahitandry zareo. Fa mba hoaiza hono izy ireo e. Soa ihany aloha bebe sacré. Raha tsy zany vita be tsika mitsamo. Varina mihitsy zao sady milay koa ilay toerana nandehanasika e. Hitako. Ety amoron-drano. Misy tsy ho drivotra mahafinaritra. Bozaka malemina ilay ohatra ny kidoro eo. Io aloha mapady amin'ny ahamaitso izy. Ty azo ty toy ny elbe natao hialoka alofatsika. Saingy misy biby mandady. Iza zay biby eo? Nareo za koa toatra mitady ilaza aloza. Nga tsy hitanareo ry mandady lady amin'ny vatakazo reny raha ty. Tsy mahita an'izany sady tsy te hitady raha teo. Toromaso zao ny any tena tiako. Fa hono laza. Taiza hoanareo raha hita vola be da be vidianana toka sy tsaky salavo reny. Zaskara na inona nandeha daholo. Sy aza sy nafanontaniany amin'izany ry valo. Tonga dia kosa moa isan'andro rerare hitako atena kikiny. Roka firy-boroka kely efa fanary. Nijeroka sisa tsy natao. Ka tsisy naterakidzara raha frizy fa tsy maintsy mba samy mahazo ny anjara mahazatra dola. Mba tairo any ary aloha bandy. Tena tapaka misy amazy zao io. Dray sy aza matahotra. Ohatriny tadiavinareo. Izy ane tsy dia be vola be akory fa kelikely any e. Ohatriny ty apy a. Ary zato ve vavity inny. Mahavita izay vita an'ity. Nareo koa ngetsinona nilaza hoe vola kelikely. Ka na dia zany koa zazare. Ka ty aloha no miezaky. Raha mandry nareo dia raha pitso. Akany amin'ny Sarlina mantsy. Akany amin'ny Sarlina? Fa narivo raha laza ohatran'ny olona tsy mba fahin-javatra. Adio nareo sady angany avinavina sy mivava be natao Sarlina taminareo raha saika hitrosa tamin'indray mandeha izy. Kanefa dia mbola ny amin'ny any nitonatona raka vola. Aza mikorota rapitabataba mihitsy nareo na dia kely aza. Raha vao tetitetika io bevinany eo mazy dia fa ola sy mpanaraka izy. Toko ino? Aza dia be fikarahara. Zaka koa tsy ho be resaka ny amin'ny rahabelindy. Lasoko fotsiny marina fa amboarisika. Dia amboarina amin'inona? Za ve sy padisika niaraka namboatra azy? Mbo zavatra laga telo azo tsikirana. Resaka fitiavana tsy azo atao raraka ambanana. Zay mihitsy dia efa sary-piarerenareo. Teo nefa laza fa hoe tsy tia tsy tia. Ka tsy bakoky ho ary iny. Resaka mpanetsy ny faharovanay. Ka sody mbao misy masoa ambandiko. Tsy zo avy nareo ve marinina e. Vody olomaritra tamin'ilay tany kely an-davavaratra ny vidinina azoko ary toka. Tsaky, izay sisa rehetra reny reny e.
lasa raga le tato Ole za nga ila zavatra haiko e. Mahafinaritra lalaza mahafinaritra vao ohatra misy matadilady lalaza vatatena fa kay Anga maladilady fotsiny manaikitra mihitsy. ay matyary razako ohatra sotrosotro manaitra mihitsy ane zany a fa inona zany e Ka efa hoe misy biby mandaty reny afody azy reny de tonga manaikitra antsika de tokoa vitsika be manaikitra ralaza tay rakotra daholo tena ka azo tokony vala salamlio no bakareo e. andao hitsoka ralaza sovatsy eto a jereo reto izy miraikitra tsy laitra akivika mihitsy nareo zany anefa atao razy tsy atao inony firy Nareo angamba mahamihotitra aminy feo. ka andao hitsoka ka Ka itsoka izy anefa e. Lisy raikitra maditra ohatran'la misy lakôly. andao tonga de hitsabikirany anaty rano lalaza Ka za tsy mahay milomaniko. any anaty rano vahaolona Zay manao a. Za tsy mana de tsy karokalika aza vato alatsaka ny teranay. Ndry fa maninona koa ny hoditra laza amin'ny vindimbindina salama izao? Tsy de salama loatra Ramelinina. Salama? Vokatry ny tsy fihinanakanina alina ihany zao reny. Tsy rara mihitsy angeny nanaovanareo ahy reny. Marina e. Na de voambary aza ve de tsy mba navela ho an'ny olona. Tsoroko aminao laza a. Fa za tsy miantoka an'izao soavaly tsy miborosy rehetra izao. Tsy miborosy ahoana re? Mba efa mahavandoza loatra nareo raha izany ka. Asa iza mitsika angamba mahavandoza. Ianao mihinana ndrery ve sa izay mianakavy kely tapa-kibo isan'andro vaky? Tsy hoe tsy manam-bola akory ange ianao laza e. Manana de manana tokoa saingy tsy te hizara aminay. Aleonao a mividy toka iarahana misotro amin'ny namanao toy izay manome volana hividianana sakafo iaraha mihinana ato. De zany foana ve ny fanaovana ato an-trano ato e? Ifa malifaty sy fanao ratsy? Tsy maintsy hoe izany aloha e. Za mantsy a tsy hamela sakafo anao mihitsy raha toka mbola toy izany. Zany foana ve ny tranga ato. Na mararo faty eo aho za zany de ho jerenareo fotsiny. Jerena efa ty za efa abokaboka ny tsy fihinanakanina. Ka sakafo mahavoky sady mahavelona ny vidiana e. De hohanina raha tsy te ho bokaboka ny any hohanana fa tsy toka. Aretina azo avy amin'ny toka koa mahavoanao fa tsy aretin'ny olona anoana. Jerenao ange ty izy e. Boka firehatra tsy mate hijery. Ndry ary inona koa zao reny mitentitentina menamena re? Ka efa hoe voan'ny lagaly mihitsy anoho ny tsy fahampitsakafoko. No an'ny biby reny rangatya. Jerenao fa misy masomasony le fery. Bibinina koa fa aza de mahita dresaka eo e. Tsoro marina ary laza so ahitan-doza ny adalanareo a. Akanoana ako. Zany no antony marina sady mazava fa mahavoa. Ireo teny ianao raha izany. Tandray misoa rehefa mitsanam-bola velona ny nofinareo vao manakorotana anay a. Misy biby mpamokam-pozina tsy mamela mahazo mihitsy mantsy ny nanaikitra anao. Ahoana? Fa hoe zany. Tokony Tsara. hojeren'ny dokotera zao rehefa ireo a de asiany fanafody mba tsy hamparitaka amin'ny pozina amin'ny tenanao. Oka tsy de heritreritra zany ako. Fa biby inona ho any hihinana anao e? Tsy biby io ka. Tsy biby io fa vitsika be. Fa taizany nahita vitsika be? Tary amoron-drano tary izay sy rafiredy saika mba nirevy tato an-trano le omaly iny de ndroahanareo iny mantsy zay de mba nanala azy teo amin'le fototry le azo midoroboka be teo amoron-drano kanzo io niladiza ny vitsika be. Tsy meloza. Zita fa meloza ianao ko. Tany amorona zany nareo sy Fred nanao kilalao fanao ny ankizy hoe nakaizany tateloko teto.
Tsy mba manana fomba mangoraka mihitsy angamba ary melininy tonika. Fa avo azy nefa miatra-panainy zao ve raha ngaka nefa dia mivanitika ery nareo. Mily trangatrany amin'ny ambokely tenda mihitsy. Miala tsiny a, nitaolana ny Ka frilaza. dia mandiavanao zany manjoanay. Ay, ka rehefa tsy azony olombelona tenenina sy anarina raha ngaty dia tsy maintsy faizin'Andriamanitra. Mazava aminao zany. Aizaka, toka tsy misy farany. Tsy mba azo tenenina fa manao lohana dala fotsiny izao. Mbola aiza nefa ny anjoanao e? Mahazo mandatsy ianao e. Mbola ho avy keo nefa ny andro ratsinao ndray andro any. Raha mafiatoka tsy laitra amin'ny bala fananarana salaminao dia tsy maninona. Fa mba atao ahoana moa zany ireo ankizy ireo amin'izao fahatongavan'ny fety izao e. Sy ho hita eo ihany zany e. Mia manakaiky ange ny krismasy sy ny taombaovao laza e. Eno afa ho hita eo ihany zany. Mio volany ara aloha amidy sakafo an'ireo ankizy an'io e. Misy ngaty misy vola. Zay mihitsy angely tena tsy azoko amin'ny lazy ty e. Manam-bola ihany ve nareo hividianana toka kanefa dia tsy mahafoy vola hividianan-kanina ho an'ny ankizy. Ka raha loaka ho an'ny ankizy mandana maka any amin'ny Sarline ny raha nilaza hoe fa nisy loaka navelandrainao sa navelandreninao an'ny ankizy any amin'ny Sarline ka any anasianao mitonantonana. ka rehefa tsy ho any ianao dia tsy misy e. Hono ary laza Maninona? ary tantana kely ianao mahazo na folo eny amin'ny vidiny azy ho ny Sarline nazy any azy. Azafady kely hoe madame Charline. Ahoana izay? Somba tsy rariny raha matoa dia 10 hetsy monja ny vidiananao io tany midadasika io. Tsy rariny ahoana ary? Tsy araky ny habeny mihitsy ny vidiny. Ko fantatrao madama, tsy misy ilako ny taninao mihitsy fa noho ny fiangaviany lazavadinao dia nividiako. Dia nanararotra ianao? Izay tany maty tsy misy ilana azy io dia ho ararotika. Kanefa dia nandrenanao trano sahady satria nahazahoanao azy no hoe ny ialany volako ka izay tiako anao anazy. Tsy fantatrao anefa madama dia izao. Ninona? Ny tany ange tsy an'laza rery fa mbola hitambarany amin'ny rahalany. Ahoana hoe? Mbola hitambarany amin'ilay rahalany ray izay ho io tany io e. Ka nahoana lazany tsy nilaza izany tamiko? Mialohan'ny andreketana varotra ary madama dia tokony mamakafaka sady mamarafara tsara ianao fa tsy manao varotromby anaty ambiaty fotsiny a. Varotra ihany koa angeny no antonasanao ka tsy tokony atory voanjo adina amin'izany ianao e. Izany hoe za koa ange nahatoky an'ny laza e. Nahatoky an'ny laza? Anga tsy mahafantatra ny toetrany laza ianao? Fa dia ho very maina aloha ny vola nandrenanao an'io trano io e. Ny rahalahin'ny laza mantsy tsy anaiky ny anaovana varoboba ny tanàna. Tsy maintsy manana eritreritra hivarotra an'izany koa ange izy. Dia ahoana re izany madama? Angatsy mba azo anaovana arrangement izy izany e. Izany kosa aloha tsy fantatro e. Fa hono hono azafady ohatrina ny vola efa nomenao an'ny laza? Ny tena marina aloha dia tsy mbola nanome vola azy aho fa natao letsi-trosa toka toy ny fomba mahazatra nataonareo sy laza hatramin'izay ihany. dia izany kosa e. Vita avy izany e. Izay zavatra nalainy tato an-tsena koa dia tsy asiako olana e. Ny mamaika dia ny volako nanorenana ny trano. Ny fandoavana ny vidy tany aza moa izany hoe tsy tabeny ihany ko. Maika fa momba an'izay taratasy mombamomba ny fivarotana azy. Izao re madama. Inona? Mba hitadiavy hevitra ary madama. Iverenan'ny volako e mitatoka amin'io tany io. Hevitrinona nefa e? Asa mba hiresao ohatra ny rahalahin'ny laza. Resena lahatra e hivarotra amiko n'io tany io na nitakalon'izany e. Tsy adinoka akory ianao mba ataovy re izay mety e. Sao tsy manome toky ianao anefa anao an'izay azoko atao ihany ataovy re izay mety dia ahoana? Reto misy zavatra kely mety ho an'ny ankizy. Asa mahavoan'ny tonika ngamena ho. Io fa hoentiko e. Azarovako azy io.
Tena vita be raha melinina zany androany a. Vita be hoana. Firy taona no nampivady anay tsy mbola nahitazomamako ianareo no mahita an'izany tampotampoka eo le azy. Kapa jereo are sady miry izy no mandihy. Nole fa ahoana tokoa fa nisy inona le tena nilatsahan'ny fanahy masina sa nidira fanahy fito hafa izy zany kono. Iza nidira fanahy fito hafa? Kalma fotsiny loto kalma ry Melinina, aza tonga de miakatra fa tsisy andaminana kozy aloha e. Zany mihitsy aleo ilamina ry Melinina de misesy a. Fa toa zany ato ohatrany manimanitra voasary fa ahoana e? Tsy efa laza hoe zany anaovako azy. Mbola vao manomboka efa okaina. Aza lititra an'izany raha Melinina fa raha samy blositra eto daholo sika menakafo tsy ho lasany akadiny nefa rany. Tsy lasa. Rehefa samy manany azy io. Mandeha ny akady rano tianareo. Ny andra Melinina de revy hafa mihitsy. Ka aloha aka gitara de manaraka ny hirany sekely are. Fankamo mbola ao le gitaranareo iny. Tsy le vao hitsaka taminareo dozy be iny de tapaka ny tentany. Eto koa moa sodina misy eo nandeha alaiko anarako ny hirany Melinina ka. Ora laza le sodina koa angamo tsy efa tapaka e. Mpikapokapohanareo sy raha Melinina taminareo le niady indray mandeha ery. Andao ary aloha rahana mozika vavo fotsiny ary raha Fredy tsy lasa kosa zany e. Okary aloha aka ny lohan'ilay sodiny toa mbola maneno tsara ihany ny lohan'izy iny ko. Avelao fa nahoana kosa e. Galadora vaka dilo sofra salavaly amboka. Manetra zazavatory sady miatsy vorondolo za sodina. Fa taiza tokoa aloha raha Melinina nahita toka fa tao tena vita be mihitsy nareo androany. Eno zany indray tsy very mandeha. Tena tsy misy toy iny androany iny kosa aloha. Fa ahoana ry Melinina mba torohevitra ny namana? Tsy misy hevitra. Resaka isy laza rery zany. Tsy misy idirana Fredy. Marina mihitsy zany ka. Zany ny ananana vady. Aza manambady ihany fa manaova tovolahy be taony eny foana e. Raha mate azo vola koa de mandeha karakara Charline. Fa iny kosa aloha ataoko vorona azo radala iny. Rehefa tsy maty iny mifofovoa. Zany ve? Mbola aiza nanaovako azy. Vao nitairiko le mandeha de koropaka. Raradraraka daholo raha toka raha ilona. Nobely akoho vola. Vola inona? Raha laza resaka Charline ho azany. Tsy misy idirarareo. Madame Charline. Aninona Charline faizany volako? Lasa mandeha any. Lasa ianao mandeha ho sao aminao miatra zany teninao zany Angara matoty vita amin'ny vomvorona izy ty vita amin'ny vomvorona ty fiainany ty. Tony angamba le atsoina hoe ambody mitafy odi-janak'ondry. Tsy miraharaha zany ahy e. Ny fantatra de tsy manana vary fitivety omenanao ny vidinetako fa nalaina teto an-tsena koa aza mbola saika alohanao. Zany raha tsy mpanahy le raha matoty. Enao mantsy mbola manantena fa ny mpanao ratsy ihany ny velombelona. Vola koa nge ny fanarahana fa anefana ny vidiny tany fa tsy takalo kory. Sa iverinao fa mbola ifanakalozana toy ny tamin'ny andro fahagasiny ny miatra amin'izao fotoana izao. Tareo ny vendrana. Nefa ny vola zao ny miasa karate azo zavatra ianao de mividy amin'ny vola fa tsy manakalo. Mahazava aminao. Tsy raharahako zany. Ary lasa mandeha fa tsy misy anaovako ny asako. De iverinao fanaky-morana zany za indray de tsy ala eto raha tsy azoko ny volako. Ho hitan'ity fanelika mandroaka an'ity eo.
Bobby Za manao sangatsy a pataloha rovi-body nentin'ny ty modeny io. Bobby ale ohatray lany aho e. nanao ny tsy hiteny ary laza satria ny fitenenana ny se no nitoka sotrony sy iandry no niteraka olana teo amin'ny fihavanantsika. Ankehitriny anefa misy vao toe-javatra zao ka tsy hita be ihany. Fa manaona aloha raha milinao e, mbola mamitampona say fa matsiaro tena. Petra aloha se tsy mbola vita ny resaka mantsy. Ka maika hita ny raha milinina. Ahita azy ihany se ka mipetra aloha e. Le volany aminy angera doko mamaika ahita azy sao matsilany ihany le izy raha mijanona elany. Ka izy aza marary tsy mbola afaka miala eo am-pandriana ka ataon'iny eo am-pitoerana io voly e. Tahaka ny vahiny amin'ny toetrandreny vehivavy reny koa raha doko tonika. Fa heverinareo inona mora soko zany na mamitampina ny raha milinina salamreny tsy noho tsy fahaizany mahita vola. Zaka ny atodohany fikirakirana vola be ihany ka naleony aloha ny sotro kely dia saingy diso dozy dia zao ny efarany. Izy aloha no nilaza fa mamitampina ny vadiny se ka izany no tsy mampatsiaro tena azy. Fantatro nanao be loatra ny anareo vavika tsy nahazaka diso bosaka ozy ny filazan-drala azy. Angamo raha melinina io misotro toka dra izy manao be mihitsy io. Kanefa nge ka tsy mahamaraka ny filazany se azy no tsy nampatsiaro tena raha melinina fa aretina e. Aretina be loatra ho any adi-tsaina mianjady aminy ka mila tsy ho zakany atodohany ary zany nankararay azy sala amin'io. Zany reny no afako. Za nefa rehefa vita be takan'ireny tsy mareny ambonin'ny tany mihitsy fa tsy mbola nisy nilaza tamiko mihitsy kosa aloha hoe aretina no navoa. Zay mihitsy koa nge le tena tsy lahitrako aminareo dokotera tony. Sarotinareo be loatra ny resaka na zavatra tsy misy inona kory aza dia matavy laza ireny nareo. Raha reny mpahazo areny angamba no hitanareo dia fa nasainareo nanomana lamba mena izay menakavy. Manahirana ny resaka amin'sika. Manahirana hoana e. Ary na ho tapitra azy zao tontolo zao dia tsy hivoatra mihitsy ka zao no izy raha mbola mitoy izao ataony se zao dia aza gaga raha voatazona maharitra aty amin'ny hopitaly ety ny vadiny se dia miomana ihany koa fa tsy vitan-dresaka fotsiny akory ny fitsaboana azy ity Vao ray andro azy izy zao ny tsy ao an-trano dia fa sakoroka be ao an-tanànao maika fa ho tazoninareo maharitra izy mba ataovy moa izay mety raha zoko fa tsy lasa kosa zany na fandriana ninona mangatsika daholo indrindra moa amin'ny andro fety. Marina raha mba isaravanina raha tsy hoe raha melinina. Mitsabo ianao anjarako miankina aminareo fa dia manjana ny fahasitranany indrindra se vadiny amin'io taoka io taoka tsy misy farany. Mba samy misotro daholo ingerangaty saingy ny an'ny olona sotroina pahendrena sy ampahamendrena fa tsy atao gokomby sanatria toy ny vao nahita hanina. Mila filamilan-tsaina ny vadiny se ka raha tiany se ny hodiny aingana any an-tokantranonareo dia mieritrereta. Ela no nahafantarako anao ry melinina tsy mbola nahitanao ny sotro toka na dia indray mandeha aza. Fantatro anefa fa misotro anao zao nisy inona loatra nga nanovanao tampoka teo? Mafy ny fiainana dokotera. Mafy tokoa ny fiainana tsy mandahan' izany ary tsy vao zao fa hatry ny ela. Ka nahoana ianao hatramin'izay nijoro ohatrandy fa ankehitriny vao mitady vary lafo? Ka ny fitambaran'izay ilizay nginy tsy zakako dokotera ny fahasahiranana sy ny mafy rehetra hitambarana ny be sy ny maro koa nge ka zakako ihany fa ny tena tsy lahitra dia ny afitsoko laza.
eny nahoana ianao nefa no tsy nanendrina dia indray nitete aza ankehitriny vao mahita dia isotro toka ka tsy tako tsony ange doktery toy ny ranao tete amin'ny damosiny gana fitenenana ny laza ho aho mbola iverenantsika izay resaka izay rehefa aveo fa mba nytiako anontaniananao dity ahoana efa nahita olana vova avy amin'ny fisotroana toka ve ianao sa fa nahita olona enikaja mamboninahitra avy amin'ny fanaovan'izany dizy tokoa aloha ataoko anefa fa tsy hanameloka tanteraka ianao satria nandalo sy ny sirana ihany no nataoko engany ka ho nandalo sy ny sirana fotsiny ihany tokoa reny ry Melinina ny mampalahelo mantsy sady tena ho zava-doza raha toa ka enao vehivavy io no isak'izay manana olana eo amin'ny fiainana dia any amin'ny toka mihazakazaka tsy vitany hoe raha avaky ny tokantrano ange ny vehivavy misy dikany dia misy dikany tokoa ilay fitenenana manao hoe ny vehivavy fanaja ka amin'ny fomba ahoana no anajan'ny mpiarabelona anao raha toa ka ianao aza tsy mahay manaja tena ny lehilahy misotro somamy aza ry Melinina tsy hita izay anaovana azy ka nahoana no ianao vehivavy indray no anatevin-darana azy amin'ny adalàna ekeko izay voalazanao izay dokotera saingy indro kely anefa fantatro tsara ange raha ny toetra ny lazy inona moa ny fototry ny disadisa misy eo aminay io tsy noho izany ihany tsy manambany ny fahasahiranantsaina azonao avy amin'ny koa akory fa mananatra toy ny fananarako ny laza okare aza dia mahery mitabataba loatra fa mba asio fotoana ny fitenenana azy fa manjary tsy fantatra izay diso marina mba asio fifaliana ihany koa tokantranonareo izany hoe mba jereo ny tsara izay vitany fa aza dia nitoka sotroiny ihany no atao masaka ao an-doha mazava iny dokotera fa misy olana iray hafa koa mba hitadiavako fanampiana aminao olana inona namidy ny laza dimetsy tamin'ilay Charline mpivarotra toka eny an-tanànanay ny tany any sisanjara lovany hitanao ilay eny an-davevaratra le tany be midadasika io namidy ny dimetsy monja lalina izany fa dia nahoana loatra tsy vitany hoe natao varoboba ilay tany fa ny vidin'ilay izy koa ange mbola nataon'ilay tsotlosa toky dia inona ny fanampiana tadiavinao amiko misy planiny efa maty-paika izay miangavy ianao ary ndao mba hiaraka ho any amin'ilay madama io sika sianao tena tapa-kevitra raha laza fa tsy hisotro toka ntsony fa inona natapa-kevitra nareo tampoka teo le mba mahatsiaro mianatra ihany ny tena keo anatrehan'ny mpiaramonina indrindra raha sahala amin'izao zava-mitranga amin'ny raha Melinina izao dia tsaroko tsy manana amin'ny maha izao aho mihitsy ihany izao mahafinaritra rehefa mahatsiaro tena sahala amin'izany kino na za koa aza ange dia mba manana eritreritra takanareo izany ihany koa kanefa kosa rehefa mahita dia mbola mamelikely ihany ko maninona nefa raha janona tanteraka za mantsy izao tsy manendry tsony mihitsy na mahita azy zany mba hianatra hifetena fikasanareo zany ange raha angaty ka tahaka ny sobaka kamanandrindriny ny herim-po betsaka fa ny ozabe tsy ampy tsy vita niza maina koa akory ange fialana amin'ny oraraha io ry valy ka mba mieritrereta aloha vao miteny ny heritsaina ihany no antony io rangaty aiza za zao hatramin'ny nateny amin'ny hôpitaly Andra Melinina nahoana tsy naninona mihitsy ana dia tsy nisotro azy menatra notsokolahanaareo koa dia naleoko aloha tsy nanao mihitsy tsy ho hitantsika eo ve zany fa inona aloha ny sakafo nataonareo Andra Melinina vary sy laoka fa inona moa dia inona le laoka composé sy sambosa so everinareo fa tsaky toka kosa ary tia terina ho azy
olona tsy salama verangaty dia izany nomenareo azy dia ataondranjokolanareo maivanareo raha zany ny fantany. Raha misy mampalahelo azy nahoana moa raha karakarainy sakafo Ramelinina nareo ny vadin-Ramelinina fa tsy nizokolahanareo akory raha samy ala vola ihany koa ve tsy aleo sakafo napody aina no vidiana toy izay zany sakafo tsy misy ilana azy zany. Zay ny voavidy ny volako, zany aza gidragidra vao nahazo azy. Hono ara laza anga dia tsy mba afaka ny hamonjy anareo mihitsy Sarlinina amin'izao fotoam-pahasairana anareo zao. Ese raha zay iny tsy mifampiraraha amin'ntsony aho. Tsy azoko mihitsy koa nareo roa reto ka. Azafady azafady mihitsy. Tsy mba roa amin'iny mihitsy zao lehilahy zao azafady. Vehivavy tsy vanina tamin'izaho tany an-tranony farany iny zay ngerangaty namprisiny alika saika tsy hitako mba mivaravarana mivoahana firangaty inga ahoana. Alika zany nandrovitra amin'ny votom-patalohanareo taminareo le hitako avy tao amin'ny Sarlinina indray andro iny. Ka tokony ho iza kosa ary ozinareo dia tokony ho Sarlinina kosa ve nandrovitra amin'ny votom-patalohana fa misy resaka tsy mazava ho any fanaovan'izy Ramelinina lazainy kala tsy manjary iny matsy fa hoe tany tsy akory no namediko taminy. So mba marina tokoa zaniko. Enina koa fa misoloko tsotr'izao kialaza mahita zay tadiaviny iny. Io angera lazany tonga amin'ilay fitenenana hoe ny valala misy ny plaza koa mahay tsy mandehandeha foana koa ny feo raha tsy misy antony. So dia olona dalana zazakely koa sary ny heveranareo anay dia tsy haiko aloha nareo mantsy to tsy hita be ihany atao lehilahy lehibe to tsy misy saina atao hoe zazakely koa nefa to sady be volo-tongotra amin'ny be volom-bava. So dia mba nareo mihitsy koa arany namalakira tany amin'ny Sarlinina tany izany nitanareo mifampirara tamin'iny nitodiny ny ondry nandrasanareo angenareo zao ka manao atsangoriny alika dia tahak'izay ny tetika ny manko dokotera raha mba azonao atao re dia mba mafiso amin'ny vehivavy mivarotany lazany tany fa mbola hitambaranareo sy lazany tany fa tsy azy rery akory ny olana amin'izany ingery Melinina dia zaho tafiditra amin'ny zavatra tsy mikasika akory miangavenao ry dokotera ho very tanteraka ange ny tany raha toa ka hojerenao fotsiny amin'izao fantatra fa tsy mbola nisy fanekena ny fanaovandry zareo ka ndeha re mba votana ny lovan'ny lazy noho ny fiangavianao dia tsy manina manampy ianao kanefa aoka hazava fa sady voalohany farany no anaovako an'izao aza atao fitaovam-piadiana mihitsy ny anarako. Matokena dokotera fa sady voalohany farany tokoa izao. Fa aiza ho aiza ety amin'ny misy anarony ity moa zany no ahitana an'ilay madama. Tsy lavitra antsika akory ka ty akaiky ity izao ny tsenany. Ka tsy aloha mandroso any mandehana mandeha moa sy ny fotoana ndao ariko. Izy madama le rahalahy lazany lazaiko taminao hoe tompony tamy miaraka aminy ay ve dia ahoana tsoriko mantsy fa nahitambaranareo sy laza aza ny tany tsy emotra akory satria ny volako efa mitsatoka eo na ny renana trano. Azafady madama fa na efa mitsatoka koa aza ny volanao na dia efa misy fanekena ny fanaovanareo sy laza koa aza raha vao misy ny tsy valana amin'ny mpiara-mandova dia foana daholo zany rehetra zany ary efa misy taratasy mazava momba io tany io anga any am-pelantananao zany hoe efa nilaza tamiko laza fa hikarakarana efa nanome fotoananao momba ny taratasy anga izy ny tena marina aloha dia mbola sahirana hono izy ka tsy manam-potoana hikarakarana zany amin'izao fotoana izao.
ka na amin'izao fotoana izao na amin'ny fotoana aoriana dia tsy azo ny taratasy momba io tany io avy amin'ny laza mihitsy ianao akory. Za kosa aloha dia tsy anaka an'izany e. Volangeranga ty ny laniko nanorenana an'io trano io tamin'io tany io e. Ono madama. Ahoana izay? Tsy mba fantatrao nga fa io resaka tany io nge ka mampidodoza rehefa manaonao foana e. Taratasy ve tsy any ampelantananao kanefa ny trano naoronao eo amin'le tany. Mino mihitsy fa na ny vidin'ny tany aza tsy mandeha arak'izay izy akory Zanga pisoloky aminao ka andazy ny fanarahanay. Or madama, Aninona e? ny tany ingeo aka tsy anlaza irery eninao zany. Noho izany dia mazava be fa tsy maintsy nataony mora, nataony varoboba taminao ahazony amin'izay mahamaika azy. Ohatr'inona ny varotany azy? Dimetsy. Hitanao zany? Dia tsy mba mampieritreritra anao very madama ny vidiny mora dia mora tahaka izany kanefa tamin'ny toreny ny habeny. Zany efa mifanarahana isilazatra amin'izay. Mifanambaka sy mifanagama sala amin'izany ve? Mampalahelo. Aiza no hoe mifanambaka sy mifanagamo e? Ary ny vidin'ny tany efa voalohanao ve izay mifanarahanareo? Tsy dia efa nisy mifanarahanay nataonay silaza e. Ny fifanarahana toy ny hoe ahoana? Efa fantatrio madama io ihany. Sa ve? Tsy mahalala an'izay mifanarahanareo silaza mihitsy aho. Ny fantatro dia tonga teto ny laza taminao fa mora loatra ny vidin'ny tany, sady tsy an'laza rery akory fa mbola hitambarany amin'ity dokotera Rahalahity. Tsy azoko mihitsy zany. Ny tany tsy mbola any ampelantananao ny taratasy momba azy. Ny vidiny akory aza tsy mbola lasa koa kanefa dia efa trano sahady no natsanganao teo. Ka zao n'izy madama zay tsy manam-potoana edikevitra maharitra eto ka manome fe-potoana anao eritreretanao tsara ka zay ray na ianao hanome vidin'ny tany araky ny tokony ho izy na dia ho foana toy ny tsy misy izay fifanarahanareo silaza. Mandevy izy ato Ramelinina. Dokotera, mandrosoa ianao? Androso tokoa moa zany. Saingy tsy dia haritra angamba ka. Izao indray ve ianao vao mba tonga aty aminay ka nahoana ny tsy haritra? Maika hamonjy ny asa aman-draharaha aho tsinona koa. Mipetraha aloha e. Inona ny atao? Kafe sa jus? Zay misy eo atao fa aza misahirana e. Rariny loatra raha toa ka misahirana aminao dokotera. Raha tsy ianao ange ka tsy sitrana tahaka izao e. Ary iza koa moa no anaiky nadalaina salam'ireny taritako anao tao amin'ny Charline ireny. Raha tsy teo ange ianao ka dia nataon'ilay madama io sala amin'izay efa nataony tamin'ireny lovan'ny laza rehetra lasan'ireny io tany io e. Eny e, marina daholo zany. Ary momba indraraha indrindra no izay ny tena atondihiko. Mba hiteny ray-bavanareo mivady. Nakaiza moa ilaza zay? Manadio sy mandamindamina ny ao ambadika ao izy miaraka amin'ny ankizy. Mikasa mantsy izay fa raha vao vita ny fety dia atao adalany ity varotra taona ity. Tonga manko dia nanaovanay an'izao ilay vodiondrom-barotra tany amin'ny Charline. Hitanao ihany fa ny vola toy ny misy tongotra e. Tsy azo apetrapetraka fa toa mitady lalana ny handeha ihany. Mety izao ka. Fa mba mandeha ihany anefa? Mba misy kely aloha. Sitrany ahy hanaovany zavatra ho an'ny ankizy. Fa hoana dokotera? Ahoana izay? Henatra ho asa tahotra sa inona marina no nahamorany an'i Charline? Tsy niady varotra fa izay nilazainao avy dia ny ekeny. Tsy avoly no eny tamin'ilay vidin'izay nilazay nilaza taminy akory ange no niteneninao taminy. Kanefa dia nanaiky mora izy. Vifanga nefa ilay ramatoa io ka
mariny ka na enatra na tahotra na fatiantoka na inona ny fangaro tao aminy daholo hoe ny volany efa mitsatoka ao amin'io trano efa natsangany sahady eo amin'ny tany io heverina ho toy inona sady fantany tsara koa ngefa saza ny vidiny ny atsarany tany na ny ebeny zany na ny toerany ny vidin'ilay tany zay voalaza fa novidiny iny koa nge mbola alohany ay tsy mbola misy ara-dalàna koa mantsy ny momba iny kosa na taratasy isan-karazany zany na ny vidiny ay moa mbola misy an'izany angatsy fantatrao fa le tany novoleny madame Charline Mangazo voalaza fa novidiny tsy mbola lasa ambidy tsy mbola ny sinina vita momba le izy zay indray aloha dia tsy fantatro hoe raha ny teny an'laza mantsy tamin'ireny fotoana ireny dia valibiraingina sy valibontana no azoko tsy mahagaga raha nataon'ny olona tantely hava-drakotra ny fananany izay miaraka amin'ny ambolambo koa ange dia ambolambo hoe hitanao ihany fa izy Fredy ilay anadahako ireny no fampitaritarika amin'ny ratsy atao fotoany ravikazo nanitsana izay vita Armelinina ny sisam-paniriana raha ny tena marina moa dia ianareo sy laza no tiako hifampitafana sahala amin'izao izy enefa mbola sondriana sady variana amin'ny asany eo ka tsy tokony ho rebaibena fa ny afatra mba tiako apetraka aminao dia zao asio mamy ny fiainanareo aza dia mahery mitabataba raha mamy laza dia aza valiana manahirana mantsy ny famaly amin'ny olona tsy tompony tenany laza mantsy fantatro fa tsy mba karazany rony rehefa mamy dia mikirodana mitabataba manangana bagara mamono sady manimba hitany ireny izy indray aloha tsy mba mpanao an'izany rehefa mamy izy dia miteniteny foana fotsiny izany ny lazako anao hoe aza mifamaly rehefa mamy izy avelao ridiridy eo rehefa vizana izy mangina ihany fa fara fahoriana koa dokotera rehefa toy ireny fa ny fahasahiranako kanefa mbola miampy vonina animbana an'izay kely ananana ihany koa fa dia asakasaka reny mamy lava to azondozaka samy korontana na mikitaba sady manimba sy mamono ireny aloha ny fahasalamana mantsy azo antoka ny an'ireny fa tsy vanina ny vola lany ny disadisa sorisory tsy lazaina tsony dia somarina loatra nge ny voalazanao tamiko hoe tsy mamaha olana ny fisotrotoky izany indrindra raha misy olana eo anivon'ny tokantrano ny vahaolana aingany indrindra dia ny fifampidiniana sy ny fifampiresahana amin'ny fotoana tono sady milamina manaraka izany Romelinina dia azo omena fakam-panahy ny vadinao azo vola zao nareo ka aza omenao kirakirainy ny vola apetrahany amin'ny toerana azo antoka mifanaova teny erana trany amin'ny antony sy fotoana tokony hamoahany izany dia mba hanaka an'izany ve laza kiriana sady kizitiny io ny azy nge ka izay heviny ihany fa tsy tia alalan'izaniza mihitsy rehefa misy izay tiany dia mba mahaiza koa mijoro amin'ny hevitra ao tony sady matotra ianao miaraka aminy aza mampiaka-peona dia kely aza fa manjary manao tole-boka mialym-poza manosika azy iverin-dalana ho any amin'ny tokandray ianao na tsy mihevitra ny ianao an'izany azy izy mba haingaikainganareo ry zareo fa so tara amin'ny sivy ange ny fidirana any am-piangonana nareo nandrasana vady-zako za efa vohina ny vonina ory laza maninona zao ve ny fitafiana hoentinao hivavaka fa maninona kay zao ny lobaka vaovao ny pataloha vaovao ny kiraro iny kiraro io mihitsy ny tsy lasa kapakapa fitena atao trano ve no entinao hiditra am-piangonana eso reny ka dia tsy kiraro aho zany efa kiraro fanareny anjordira ve no entinao hiderana an'Andriamanitra nga izy mitovy aminareo fantany fa tsy manana tsy amin'ny metsiny ahy mihitsy izy amin'ny tsy fananako
nahoana moa ianao no milaza fa tsy manana kiraro fa nakaiza daholo ireny kiraronao tsara tarehy ireny tsy ampidiraingo koa ange ny idirana any am-piangonany tsoro ny marina ry laza ninona namidinao ny kiraronao a mba hividiananao to aza siana resaka tsony ireny amin'ireny tanàla verisampo ka ny manova ny mety tsy mba miaraka aminao amin'iny fatina kiraro iny kosa ka sy mandeha fa aza siana volana aho aza mijery ny tongotro koa raha io no hanome fanafitoinana ny sekily dia mba mitsikitsiki moa fa fety ny andro ary efa fantatry sekely moa fa nanaiky antony vidin'ilay tany efa nampiasainy ka novoleny mangazo Charline atray efa nilazain'ny dokotera tamiko izany inona koa arana molamola ny leky nilazany izany taminao inona koa nefa ny tokony hanomezanao tsy niazy raha nilaza izany tamiko izy za ange ny vadinao fa tsy izy akory anjarako mampafantatra anao an'izay zavatra mitrango eo amin'ny fiainantsika ka nahoana ny tsy nataonao izany hatramin'izay ohatrany tsy mba vadinao ange ary laza ianao rery nandidy sy nanapaka tamin'izay tianao natao sady ratsy teo koa ange dokotera ka lasa ny Charline mamaim-poana ny fanananao fa avatakiky teto sika menakavy andro fety salam'izao mety marina eny aloha zany marina mihitsy izany fa tsy hoe mety ho marina taizary ianao no nanantena hita vola tsy misy diso anjara rehefa krismasy ny andro hoe samy mahazo ny anjara sazy azy ny tsirairay fa mba ahoana aloha hoe Charline rehefa nafantatra fa hanao rery ny tany ka hanao iny eo nefa izy za raha ny aza nanaiky hivarotra ny tany taminy tokoa nanaiky ny atsony inge izy tahaka ninona tokoa mbony fa tiantoka ny anjady taminy raha tsy raikitra mivarotra vola nge ny laniny tamin'io trano be efa naoriny io fa zao tokoa ary laza oka mba hisy tsangam-bato mijoro avy amin'ny vidin'ny tany fa tsy ho lany lanina amin'ny zavatra tsy misy dika amin'ny fotsiny za anga moa manana eritreritra anao fandaniam-poana ka ny programako izao dia hanamboatra tsara n'ity trano misy atsika ity atao tsaratsara sady ara-dalana koa ny tsena kely izay efa sokafantsika eo dia ho atao epibara takany ny Charline epibara ka tsy ho divotry ny ranao ianao isan'andro aiza kosa moa dia ho divotry mba manao fa kely fotsiny tsara rehefa mahatsapa-tena tahaka izany tandrema nefa sao ho lasako vavany salamy aro tabe bakeo lay vavanareo koa nge mba asio fetrany aiza ka tsy maraina tsy atoandro tsy ariva fa menmenina lava oatra ny leo tapaka manjary mankaleo ka tena mila leo monina mariny laza raha toa ka izany no analanao amin'ny fahazarany ratsy dia tsy ataoko tsony dia rehefa nieritreritra koa nefa ary milinina dia tsara raha mandeha eto nareo sy ny ankizy manao ny varotra fa ho aiza ianao dia mba hiasa ny velany antaka izay ataony raha Fred zao dia lozanao eto izany izay mba ataka ny ray mpianakaviana mamela ny ankonany amin'izay tsy dia hoe any dia any koa nge mikory fa hivezivezy eto hijery ny asa mandraraha ataonareo sy ny ankizy hamangivangy anareo raha izany no heverinao fahasoan'ny fiainantsika dia haingane izany ho tanteraka soamatsara aza matahotra sery milinina kely fa tsy laza taka ny taloha tsony no hitanao fa ilaza kely ny ova toe-panahy ary ndatsika hamonjy fivavahana sao taraka handre ny famonjena lehibe ao antsika tokoa manko tsika ty andro krismasy ty inona ary ty inona ary ty tantara indray miseho nosoratany Arivololona novelomin'ny Saoly sy Louise Ravelsoa niaraka tamin'ny Nofy sy Lofy José ary Zoma amin'ny Rina nandray feo Ando nandrindra ara teknika Onja Nana Totosa sy Lofy José